faly sady afa-po tanteraka ny vahoaka ny Tomasina amin'ny vokatra vaovao kobaina flash instantané vokariny orinasa Nutrisaz. Eto Tomasina moa no misitraka voalohany ny kobaina flash eto Madagasikara. Mora karakaraina satria asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona avy hatrany ary azo hohanina. Miavaka ny kobaina flash satria dia ara-pahasalamana tanteraka noho ny otrikaina entiny. Misy vitamine misy 10 sy sira mineraly izay manampy betsaka ny fitombony ara-batana sy ara-tsaina ary mampitombo ny hery fiarovana. Mandalo fitsirihana eo anivon'ny Institut Pasteur ny kobaina flash mialohany hitsinjarana azy eny amin'ny mpanjifa. Tsiro natiraly ary vokatra malagasy zato isan-jato vita avy amin'ny akora voajanahary avy eto Madagasikara mba ho fampandrosoana ireo atantsaha malagasy ihany koa. Ny fangaro nanaovana ny kobaina flash dia vary gasy mena, katsaka, soja, voanjo, siramamy, sira misy ioda, calcium, vitamine ary sira mineraly. Afaka mihinana azy ny olona rehetra manomboka amin'ny 9 bolana no miakatra. Efa hita eny amin'ny tsena rehetra mahazatra antsika ny kobaina flash 700 ariary ny iray fonosana izay milanja 530 grama. Andongeo arahantsika ny fanazavana izay omeny ny Ramatoa nomena Randriamanantsoa izay tompon'andraikitra ny vokatra amin'ny faritra Atsinanana ary Manga Marigina izay tompon'andraikitra aty amin'ny faritra ihany koa izy no tompon'andraikitra aty amin'ny faritra Atsinanana. Andengeo arahantsika ny fanazavana izay omeny reto tompon'andraikitra ireto Ramatoa nomena Randriamanantsoa izay tompon'andraikitra d'implantation amin'ny zone est sy Ramatoa Manga Marigina tompon'andraikitra aty amin'ny faritra Atsinanana. Faly sady afa-po tanteraka ny vahoaka ny Tomasina amin'ilay vokatra vaovao kobaina flash izay vokarin'ny orinasa Nutrisaz. Izy io aloha tsara marihana fa antsika eto Tomasina no misitraka voalohany an'izany raha ny eto Madagasikara. Dia vokatra vaovao be izy ity instantané izay mora karakaraina satria rano mangotraka ihany ny ilaintsika dia efa vonona sady ny kobaina flash. Miavaka izy io amin'ny otrikaina izay entiny ary misy 520 ny vitamine sy sira mineraly ao anatiny dia otrikaina izay manampy ny vatantsika amin'ny fitombona ara-tsaina sy manampy amin'ny fitombon'ny hery fiarovana ao anatin'ny vatana. Vokatra zato isan-jato vita malagasy akora natoraly ny anamboarana azy anisan'izany ny koba-katsaka, ny vary gasy mena, soja, pistache, misy siramamy, sira misy ioda dia vitamine, calcium, sira mineraly moa izany. Efa hitantsika eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra antsika eny izy io amin'ny vidiny 700 ariary ary manomboka amin'ny faha-enim-bolana ny afaka mihinana azy. Mahafinaritra ny fandraisan'ny vahoaka ny Tomasina ny vokatra kobaina flash. Tamin'ity herinandro ity ny lancement teto Tomasina dia tena nahafinaritra mihitsy izay fandraisan'ny vahoaka ny Tomasina azy izay. Marihana moa fa ny orinasa Nutrisaz dia miopana amin'izay sakafo ara-pahasalamana sy be otrikaina izay. Dia misaotra antsika mpanjifa rehetra sy ny mpanjinjara teto amin'ny tanànan'ny Tomasina nanjifa ny vokatra kobaina flash izay vokatra vaovao be ny orinasa Nutrisaz. Dia manasa antsika hatrany mbola hanjifa izany vokatra vaovao be izany kobaina flash vetivety dia miam. Natsiaro afa-po ireo mpitsidika ny tanànan'ny Tomasina izareo avy eo amin'ny ity orinasa Nutrisaz ity. Efa ela be nandrasanay ity kobaina flash ity satria mora karakaraina ilay izy rano mangotraka fotsiny dia vita dia efa azo hohanina tian'ilay zanako be ilay izy. Dia tsara be koa ilay kobaina flash satria be otrikaina ilay izy dia manampy amin'ny hery fiarovana tiana mianakavy. Tsy ireo mpihinana sy ny mpanjifa ihany no natsiaro afa-po tamin'ity kobaina flash vaovao ity fa na ireo mpivarotra ary dia nahita fa tian'ny olona, ankafizin'ny olona ary miavaka ity kobaina flash ity. Ndeo arahantsika ny fanazavana izay ataon'ity mpivarotra iray izay sendranay teny an-dalana ity. Tsy nampoizy fa tena tian'olona be ilay kobaina flash satria za nakabe tamin'ny herinandro ity dia ity sisa tavela anankitelo ity
dia izy ity zany be otrikaina be satria akora natioraly avy eto Madagasikara ihany anaovana anazy dia tiana mpanjifa be izy dia tongava mitsidika ho anareo izay mbola tsy nahazo ety amin'ny point de vente Tanamako no misy anay. Raha ny ohatra tamin'ilay fivarotanareo ny kobainay taloha zany tsy tena kafizin'olona. Raha ohatra ampitana amin'ilay taloha dia ity tena tian'olona satria be da be nalaiko tamin'ny herinandro dia anankitelo ty foana sisa tavela. Raha ohatra mitaly tamin'ny voalohany. Aiza ilay vidinareo? Nareo moa tsy efa misy gidy eo? Oi, nagnadary etefy raha ty.